tsy voafaritra ao anatin'ny lalàna mifehy asa ny fandroana mpiasa tsy misy fampitandremana. Raha misy ny adisoana ataon'ny mpiasa iray dia tsy maintsy misy ny fampitandremana ambava aloha. Raha misy ny adisoana hafa ataon'ny mpiasa zay vao misy ny fampitandremana antsoratra voalohany hatrany amin'ny fampitandremana fahatelo no farany omena azy zay vao miroso amin'ny fandroanan'ny mpiasa ny orinasa iray. Fanamariana ao anatin'ny enim-bolana raha miverimberina ireo adisoana ireo dia azo roaina ny mpiasa fa tsy maintsy manaraka ny dingana voalaza tetsy ambony. Tokony manana fitsipoka anatiny mifehy azy ny orinasa iray. Ao anatin'io no mamaritra ny lalàna ifampifehezana ahafahana manasazy ny mpiasa raha toa ka misy ny adisoana izay ataony. Tsy maintsy ifampidinian'ny délégué de personnel ao amin'ny orinasa sy ny mpampiasa ilay fitsipoka ifampifehezana zay vao alefa any amin'ny inspection de travail dinina hoe mifanaraka amin'ny lalàna sa tsy. Esorina izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia ahitsy ny inspection de travail iny fitsipoka iny. Vita zay vao entina any amin'ny fitsarana ka ny fitsarana indray no mijery na mety amin'ny lalàna mifehy ny asa tokoa io fitsipoka io na tsy. Tsy maintsy atao dika enina ny fitsipoka mifehy ny orinasa iray, misy amin'ny teny malagasy ary misy amin'ny teny vahiny. Ny sasany mipetraka ao amin'ny inspection de travail, ny sasany mipetraka any amin'ny fitsarana ary ny ambiny mipetraka ao amin'ilay orinasa. Amin'izay fotoana izay raha mandroaka mpiasa ao amin'ny orinasa iray dia tokony mifanaraka amin'ny zavatra voalaza ao anatin'io fitsipoka mifehy ny orinasa io ilay antony fandroana. Afaka mitora vetrany any amin'ny inspection de travail nefa ny mpiasa raha toa ka tsy mifanaraka amin'ilay fitsipoka ny antony androasana azy. Raha voaroaka ny mpiasa dia omena vola amin'ireo ambiny congé izay tsy nalainy nandritry ny fotoana izay niasany. Raha toa ka noroahina tsy amin'ny antony ny mpiasa dia tokony manome fampilazana mialoha ny mpampiasa. Amin'izay fotoana izay dia amin'ny alalan'ny fahaelan'ny fotoana niasany tao amin'ny orinasa io no ahafahana manome ny droit azony ao amin'ilay orinasa izay niasany.